Ny lac arivo dia tsy aiza fa eo ivato 325 hectare ny toerana eo amin'io lac ivato io zay asiana activité marobe eo. Ary ny lac arivo zany dia etomboka hatraty amin'ny parc Tsarasotra mandrapatonga ny Ivato eo amin'ny 1.2 kilometatra eo no ametrahana an'izany projet goavana izany. Ao anatin'izany zany dia eo an'io lac io dia ahitana zavatra maro. Isy ny toerana hoe hitsangatsanganana, ialana voly, andro aman'alina ao anatin'ny filaminana, tsy misy manakitaba na ny vady aman-janaka, na ny mpifankatia, na ny olona mpizahatany, na ireo filoham-pirenena ho avy eto, na ireo vahiny rehetra ho avy eto a Madagasikara, dia aseho atsika hoe manana tetikasa ary manana toerana milamina mirindra isika eto Antananarivo. Ka ao anatin'izany moa dia misy ny rue piétonne ahafahana mitsangatsangana, isy toerana voatokana ho an'ny mpandeha tongotra, toerana ho an'ny mpanao fanatanjahantena, toerana izay andehanana bisikleta ihany koa, raha afaka aseho anareo le toerana ahafahana mampiseho an'izany zavatra rehetrarehetra any, ohatran'izao hitantsika izao, afaka miazakazaka, afaka miala voly, afaka toerana tena hoe mahafinaritra ahafahany vaoaka malagasy iray manontolo, tsy mipoitra eny amin'ny écran ilay izy, ny toerana izay andehanan'ny olona rehetrarehetra. Misy ihany koa zany ny esplanade lehibe ahafahana miala sasatra. Misy restaurant maro be zany ao anatin'io toerana izay aseho atsika io, misy ny spécialité maro, ny spécialité malagasy, satria raha ho tonga eto ny olona dia mba te hihinana ny zany hoe manara-molotra zany, te hihinana ny hoe inona avy ny koba eto a Madagasikara, inona avy ireo plat rehetrarehetra ataontsika. Fa isy ihany koa ny spécialité ny sinoa, ny frantsay, ny italiana, na ny hoe foodcourt moa ny ilazaintsika anazy, ary misy toerana fipetrapetrahana manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra any. Fa isy ihany koa ny village artisanal izay efa ataontsika, satria ny village artisanal dia eo zany no ahafahan'ny olona mividy ireo art malagasy, ny asa tanana malagasy rehetra, dia isy an'izany toerana zany. Ametraka ihany koa tsika jardin botanika lehibe izay ampisangadina ireo arena voajanahary hita eto Madagasikara, tahaka ny baobaba izay efa napetraky ny monsieur le ministre teny, fa misy baobaba lehibe kokoa zany ho apetratsika eo anatin'izy. Izy ny activité nautique izay ahafahan'ny olona mampiasa eny anivon'ny lac rehetrarehetra reny. Fa ao anatin'izay ihany koa dia ametraky tsika ny bus électrique, tsy mampiasa essence atsony zany, izay ahafahan'ny olona mandeha miala eny, satria eo amin'ny 17 eo ny isan'ny zone, ka mandeha amin'ireny zone maro isan-karazany reny, ahafahana mandeha amin'izany bus électrique izany. Fa ny zava-dehibe indrindra dia izao, misy ny eo amin'io lac io dia asiantsika jet d'eau goavana be. Io zany ny tena hoe ivon'ny toerana anamarika an'izany hoe toerana apetratsika, mba ho hitan'ny olona rehetrarehetra. Ary zay jet d'eau zay moa dia raha atsika anasantsika n'ireo filoham-pirenena rehetra amin'ny dîner officiel ametrahana anazy, dia ho alefantsika angamba n'le jet d'eau, dia mba ho jerevantsika eto miaraka amin'ny mozika izay mifanaraka amin'izay. Efa mandeha moa le jet d'eau ao amin'ny fahitalavitra ao, fa tsika eto amin'ny conseil zany no somary taraikiraiky ny teknisianina ato.
dia ohatran'io moa zany le judo ho hitatsika ary eto moa zany dia efa milaza koa ny vahoaka malagasy fa eo amin'ny toeran'io zany sady no anaovantsika ny fankalazana ny afimanga sy ny judo amin'ny fankalazana ny fa 5 taona ny verena ny fahaleovan-teny. Ny zavatra tiako lazaina dia miasatsika ary ao anatin'ny ny olombelona dia mila toerana ihany koa ialana voly ary mila an'izao ny vahoaka malagasy ary fanambo lehibe no apetratsika ho vita ao anatin'ny volana vitsy zao tetikasa rehetra apetratsika zao fa dia ny amaranako anazy ngamba ny asa rehetra ho anasoavantsika an'ity Madagasikara ity dia apetratsika eo ampelantanan'Andriamanitra ka nizaniza mety sakana nizaniza mety alay-panahy hisopatra dia rehefa Andriamanitra nomba atsika tsisy asakana atsika. Misaotra atsika rehetrarehetra mankasitraka mankatelina.